Fandray ny tenako miarabantsika rehetra manaraka an'ity fandarantsika ity fandarana Zarahay Mahasoa, fandarana mitondra ny larana faha-efatra amby sivifolo. Androany no ataoko dia hamaly an'ireo fanontaniana izay napetraka ireo fa miompana amin'ilay anjerimanontolo noresahantsika tamin'ny fandarana faharoa amby sivifolo, fahatelo amby sivifolo dia ilay tsinona izany fa ilay anjerimanontolo Winona State University any Minnesota. Resahantsika an'io anjerimanontolo moa izany dia mifandray amin'ilay fanontaniana fototra napetraka tary amin'ilay fankan-kevitra hoe raha ohatra izany te hianatra any Etazonia fa sady miasa no mianatra azoko atao ve izay sa tsia, dia ny valiteny tsotra be nomeko tamin'izay dia hoe afaka miasa ianao raha mianatra fa tsy maintsy ato amin'ny anjerimanontolo ianao no miasa. Afaka miasa any ivelany raha mahazo lalana izay omen'ilay anjerimanontolo ihany koa. Ny ahafahana mandeha ety nefa raha ohatra ka hiasa ny ao an-tsaina izany no fikasana, ny ahafahana mandeha ety be dia be ny fomba fa raha ao anatin'ny sehatry ny fianarana moa izany isika dia ny ahafahanao mandeha ety izany dia amin'ny alalan'izay fianarana izay. Ahafahanao mandeha nefa amin'ny alalan'ny fianarana dia mila manome porofo ianao milaza fa manana ny vola ampy, ny vola ilaina hanefana ny saram-pianarana. Aiza ny ahitana an'izay vola izay dia tsy maintsy fitambaran'ny vola any aminao, any amin'ny anananareo izany, miampy izay vatsim-pianarana atolotr'ilay anjerimanontolo. Dia nijery anjerimanontolo anankiray manome vatsim-pianarana izany izay no nahatonga an'ilay hoe Winona State University io manome vatsim-pianarana izy, vatsim-pianarana manokana ny azy satria ny vatsim-pianarana tolony izany dia asainy mandoa mitovy amin'ireo Amerikanina izany ny mpianatra vahiny. Tsy ny anjerimanontolo rehetra no manao an'io fa vitsy. Izy izany anisany manao an'izay. Dia izay izany nandraisantsika an'ilay ohatra. Iny fandarana iny izany dia nitondra fanontaniana maromaro avy aminareo dia izay izany no ezahako valiana. Izay izany no ezahana valiana ka ho asesisesy koa izany ilay fandarana. Fa alohan'izany anefa toy ny mahazatra dia tsara ihany mampafantatra ny mpiano ireo izay vao sambany niainao-tsika izany fa ny hetsika asa ho an'ny Madagasikara izany no mikarakara an'ity fandarana ity ary ny tenako Dr Jules Karavelavisy no nanomana sy manolotra azy. Fifaliana ho anay mandrakariva no mifampitafa sy miresaka amintsika amin'ny alalan'izany fandarana izany. Ny ahitantsika ny rakim-peo sy ny rakin-tsoratra ny fandarana dia ao amin'ny Facebook Zarahay Mahasoa, vondrona izy io, vondrona Facebook Zarahay mitambatra Zarahay Mahasoa, mitambatra amin'ny fandraotana Zarahay satria misy Zara hay misaraka any fa ny antsika Zarahay mitambatra dia misy Mahasoa eo akaikiny, Zarahay Mahasoa ny anaran'ilay vondrona misy antsika. Ao izany no ametrahako ny rakim-peo sy ny rakin-tsoratra ny fandarana rehetra. Fantahina voalohany izany izy moa izany mihodinkodina foana amin'ilay hoe vatsim-pianarana tsy manana vola izay nefa te handeha. Dia ilay fantahina voalohany dia hoe mahampy anay ve ny vatsim-pianarana omeny, ampy hivelomana ve, ampy handoavana saram-pianarana ve. Valim-panontaniana valiny dia tsotra be, ny mahampy angamba sarotra be satria miankina anie raha ilay vatsim-pianarana anankiray omeny ho an'ny rehetrarehetra antsoina hoe cross cultural scholarship, izany hoe fifanankalozana kolontsaina eo amin'ny kolontsaina samihafa, iny tsy ampy. Ny ataony amin'iny mantsy dia ahenany fotsiny ny saram-pianarana alohanao. Ny mpianatra vahiny dia mandoa avy efatreny 3 hatramin'ny efatreny noho ny mpianatra teratany. Dia ny ataon-dry zareo izany vatsim-pianarana omeny ianao tsy mandoa an'izay ianao fa ataony mitovy amin'ny Amerikanina. Raha izay fotsiny izany no omeny ianao dia tsy ampy ho anao ny vatsim-pianarana omeny. Fa ianao izany mila mitady vatsim-pianarana hafa. Aiza ny ahitanao an'izay? Ao amin'ilay anjerimanontolo ihany. Ao ihany ianao no mitady. Izay izany toerana voalohany. Dia misy koa any amin'ny toerana hafa izay ahafahanao mitady. Fa ny ao amin'ny anjerimanontolo foana no toerana voalohany hitadiavana. Satria ilay omeny iny dia ny anjerimanontolo amin'ny maha-fikambanana azy vondrona iray no manome an'iny. Fa manome koa izany ilay lalam-piofanana na ilay hoe filière. Manome koa izany ny départementa izay ambonin'ilay filière, ambonin'ilay lalam-piofanana. Dia izay no mahatsara hoe ao ihany nareo mitady. Misy ihany koa vatsim-pianarana hafa avy ao anatin'ny oniversite ihany izany io fa misy ilay hoe départementa amin'ny fampandrosoana izay. Io ny asan'io départementa io dia mitady vola. Mitady vola ho an'ny anjerimanontolo, mitady vola vatsim-pianarana zaraina amin'ny mpianatra. Ka ao izany ianao mitady ka raha tambatambatra izany ilay izy dia mety mahampy
amin'ny saram-pianaranao sy ivelomanao. Fa ny valiteny tsotra meko dia zao tsy mahampy raha ohatra ka raha ihany zany no omeny. Ho antsika izay anao maîtrise sy anao doctorat indray kosa dia raha mahazo an'ilay graduate assistantship isika, zay zany no angatahana graduate assistantship, dia mahampy satria alohan'ny vatsim-pianarana, alohan'ny saram-pianarana, Nicolas azafady, alohan'ny saram-pianarana dia omeny vola indray ianao ivelomanao mandritra ny semestre anankiray dia eo amin'ny $5,000 eo ny totaliny, zany hoe omeny eo amin'ny $700 eo ianao isam-bolana satria efa-bolana zany semestre anankiray. Ka ampy zany azoko atao zany miteny hoe ampy raha ohatra ka mahazo le graduate assistantship ianao ho anareo zany zay manao maîtrise sy doctorat. Ho antsika zay manao licence tsy ampy ny vatsim-pianarana omeny raha le hoe cross cultural scholarship, fa tsy maintsy mitady vatsim-pianarana hafa ianao. Ny toerana tadiavana an'izay dia ao amin'ny anjerimanontolo ny voalohany, dia any ivelan'ny anjerimanontolo. Any ivelan'ny anjerimanontolo indray anaovantsika fandarana manokana fa tsy maintsy homanina le izy, tsy manam-potoana ny manana azy zany zao. Ty moa aza ty androany ty mety ho fohy kely ny fandarantsika satria za fanampanantena maly androany dia vao fatotra ny tenako ahako fa enjana be ty coronavirus ty aty aminay. Miova andro manalina ny fandaminana atao amin'ny toeram-piasana mba hiarovana ny mpiasa sy ny mpianatra sy ny fianakaviany tsy ho tratran'le virus zany, tsy ho tratran'le aretina. Dia misy zavatra vaovao mivoaka indray zany zao androany navoaka ny datom-piasana dia tsy maintsy mandrindra an'izay indray zany ny tena mahatalena lalam-piofanana zany. Ka ny fandarana androany ho fohy vokatr'izay, fa tsy maintsy hanao fandarana hafa isika hiresahana an'io le hoe aiza indray zany toerana ahitana vatsim-pianarana ivelany. Zay zany le fantahina voalohany. Fantahina faharoa, misy maromaro nametraka azy ity mifandray ihany koa. Misy ray aman-dreny nanoratra amin'ny anaran'ny zafiny asa raha manaraka izy. Za moa miezaka tsy manono anaran'le olona rehefa tsy za moa tsy nera eo tononoko ny anaranao satria tsy tafahera taminy dia tsy ho tononoko zany le anarany. Fa raha maheno zany ianao ray aman-dreny dia ity zany mifandray amin'le resaka nataonao hoe mety ve raha any zany ny zanako vao manao TOEFL, any zany vao manao TOEFL. Zao anisan'ny fepetra angatahana hianatra, ahafahana mianatra aty amin'ilay anjerimanontolo ny fanaovana an'ilay fanadinana antsoina hoe TOEFL, fitsapam-pahaizana teny anglisy, na IELTS, fitsapana ny fahalalana teny anglisy io. Dia raha tsy manao an'io zany ianao dia ny ataondry zareo ampidiriny any amin'ilay hoe pathway, ampidiriny any amin'ilay programme antsoina hoe pathway zany ianao dia ny dikan'izay le hoe pathway zay zany ny dikan'izay dia mbola mianatra teny anglisy indray ianao, pathway programme amin'ny fiantsonana azy dia mila manao an'ilay hoe English language programs. Dia iny English language programs iny zany mianatra anglais zany ianao, anglisy, zay ianao vao miditra any amin'ilay lalam-piofanana tianao ianarana. Ka any amin'ny resaka vatsim-pianarana mety olana terak'izay. Sosokevitro zany ho anareo zay tsy afaka manao an'le TOEFL any Madagasikara, na tsy nanao TOEFL, na tsy te hanao TOEFL any Madagasikara. Eritrereto zao zavatra zao. Ny antony anaovany an'io anie, tiany ho fantatra hoe aiza ny ametrahana anao amin'ny fahaizana anglisy satria amin'izay fotoan'izay rehefa fantatra ny tokony ametrahana anao amin'ny fahaizana an'le teny anglisy zany dia hay hoe ho sahirana ve ianao any am-pianarana sa tsy ho sahirana. Fa raha tsy fantatra zay dia ho sahirana ianao any am-pianarana, ho sahirana mihitsy satria teny anglisy no ampianarany. Ary io zany le teny anglisy ampiasaina io zany, tsy le teny anglisy mahazatra antsika le fanaovana ny any hoe how are you, dia hoe you are ya, dia tonga dia love you fotsiny sisa tavela avy eo, fa tena teny anglisy mihitsy. Ka za mandroso sosokevitra, aleo any an-tanàna manomana tsara teny anglisy dia manao TOEFL. Zay sosokevitro, zay hevitra rosoko. Fa raha ohatra indray moa anao miteny tsy mampahinana fa any manao anglais dia ataovy ny fangatahana dia tsy manome an'le score ny TOEFL zany ianao amin'izay fotoan'izay, ampidirina any amin'ny pathway programme ianao, tsy maintsy manao an'le English language programme na hoe ESL, English second language for second language. Dia mety tsy antohan'io le vatsim-pianarana omeny ianao io ny saram-pianaran'ny ESL, mety ho tsy antohany. Misy aloha anjerimanontolo miantoka fa mety tsy antohany. Dia aiza zany nahafantarana antohany na tsy antohany, dia misy adresy mailaka anoratanareo.
dia tsy inona izay adresy izay fa manoratany amin'ny zareo dia misy ilay adresy is arobase winona winona.edu is arobase winona.edu. Apetraka ao amin'ny facebooktsika io ao nareo mandray azy fa azo ampisairana mandray naoty. Any nareo manoratra mivantana hoe zao le momba za tsy afaka manao TOEFL noho ny antony zao ahoana no ataoko, inona zany tokony ataoko dia mazava ho azy nefa ny teny mena anao tsy maintsy manao ESL ianao le mianatra teny anglisy dia tonga dia anontany ry zareo hoe raha manao teny anglisy zany move misy vatsim-pianarana omenareo amin'ilay fianarana teny anglisy, move misy vatsim-pianarana amin'ilay fianarana teny anglisy. Zay zany no anontanio andry zareo. Dia momba ny ESL sy ny TOEFL ihany noho ny antony maro samihafa zany sy vitsy ny fotoana anaovana an'ilay TOEFL any amintsika na sabotsy dia noho ny antony ara-pivavahana zany misy olona tsy afaka manao. Dia ny IELTS koa sabotsy koa ilay daty farany hitako an'izay mandra-pahatonga ny any amin'ny avril, mety diso fa tamin'ny fotoana nijereko azy sabotsy ilay izy. Dia ny sosokevitra omeko rehefa manoratra any ianareo dia anontanio ry zareo hoe ekenareo ve ny Duolingo English test, ekenareo ve ny Duolingo English test. Io zany jerenareo ao amin'ny facebooktsika ao fa apetraka ao koa zany izay le hoe Duolingo English test io satria misy anjery manontolo manaiky an'io. Ataonao ihany zany le test fitsapahana ny teny anglisy dia avy eo indray zany ianao tonga any mety mbola ampanaovana zareo test indray mandeha fa efa fantatrao fa izy zany mety omeny koa ny équivalence ny fampitahana an'io hoe raha zao le Duolingo anao dia mitovy amin'le test ny score ny ESL ekena ihany. Ka aleo manontany andry zareo an'io Duolingo io fa amin'le tranokalan'ny zareo aloha tsy misy an'izay. Duolingo DUOLINGO English test Duolingo. Aleo zany manontany momba an'io ihany sao dia mba eken'jareo le zavatra. Dia raha ekendry zareo moa zany io tsisy olana fa adiny iray sasany le test zay dia anao no mifidy fotoana anaovana anazy dia mikatotrano anao dia ataonao le test. Anontanio zany zareo momba an'izay. Zay zany ny valin'le resaka hoe ahoana raha tsy manao TOEFL ahako sy ny sisa. Zay misy fantaina ihany koa mifandray fa hafa koa nametraka anazy mifandray amin'le nalefan'ilay ray aman-dreny momba an'ilay zafiny mianatra medisina, mianatra momba fitsaboana. Misy zany any amintsika fianarana tahaka ny medisina ohatra dia tahaka ny lalàna droit ohatra dia raha ompitsara zany dia ohatran'izay koa antsika any amin'ny aiza moa izy ity any amin'ny Polytech arakarak'ilay fianarana zany le matianina reny avy dia mitohy be tonga dia le diplôma any amin'ny farany no azo. Inona zany ny atao momba an'izay satria raha troisième année zany ianao amin'ny medisina, resaka manokana an'ity zafin'ny ity ray aman-dreny ity zany, raha troisième année zany ianao amin'ny medisina taona fahatelo tsisy équivalence an'izany aty. Ny sosokevitra ny zavatra arosoko dia zao manorata mivantana ihany koa nareo any amin'le is@winona.university.edu. Tonga dia hazavao aminy zao ny momba anahako dia taona fahafiry zany no hidirako ao amin'ilay anjery manontolo satria transferred student zany ianao amin'izay fotoana izay fa tsy manomboka freshman. Raha ohatra zany ka olona anao lisasy tsy manomboka amin'ny taona voalohany zany ianao amin'izay fotoana izay fa mpianatra mifindra ka tsy fantatra hoe firy ny isan'ny crédit ho ekeny. Mila anontaniana zany zay zavatra zay. Raha ato aminay ohatra zao ka raha nanao ianao zany medisina ianao zany ohatra resika zany izay medisina zay dia efa nahavita taona maromaro ianao ka te hivadika andeha hianatra ato amin'ilay anjery manontolo ianaranay. Ato moa zany aloha tsy misy medisina fa infirmier zany misy ato. Ny docteur DPT moa docteur en infirmier zay koa misy ato. Dia ny ataondry zareo alefanao aty daholo ny naotinao rehetrarehetra dia lanjalanjainao dinihany ataony évaluation dia manapa-kevitra amin'izay izy hoe ianao zany azo raisina tonga dia any amin'ny maîtrise na ilay antsointsika hoe niveau maîtrise dia tonga dia mitohy hatrany amin'ny doctorat na ataony hoe tsy mbola ampy maîtrise ity nataonao ity fa mbola mijanona troisième année ihany ianao tonga aty dia dikan'izay troisième année zay mbola tsy mahazo licence ianao. Aza adino ilay rafim-pampianarana amerikana
freshman zany le vao miditra, de mahavita herintaona freshman de mivadika sophomore, de vita sophomore de mivadika junior, vita junior de mivadika senior, de ireo efatra reo zany no manome ny atao hoe licence. Mahavita azy efatra anao zay anao vao mahazo licence. Ka raha taona fahatelo zany anao atany Madagasikara, tsy voatery ho taona fahatelo no tonga aty junior, satria tsy mitovy le ravi-pampianarana. Vary teny omeko de manoratra mivantana any amin'ny IS .edu ianareo ao nareo tonga de manoratra mivantana manontany hoe zao no mombana, za efa nianatra firy no azoko inona ny taona ampidiranareo anahy, andraisinareo anahy rehefa tonga any anao transfert ve zahako transfert taona faharoa na fahatelo ve sa miverina hatrany amin'ny voalohany. Médecine mantsy lava be le médecine. Nefa izy zany zao en troisième année. De eo zany mila dinihana hoe raha averiny première année anao na averiny deuxième année taona voalohany na taona faharoa de manapa-kevitra ny aleoko any rangahy vitaiko ny ety an-tanàna, de rehefa mahazo doctorat amizay ahako vao hitady fomba amizay ho any ivelany anao stage ahako na tena andranto vaovao izy zany safidy iny. Fa ny sosokevitra zay omeko anareo dia aleo manoratra mivantana any amin'ny anjerimanontolo fa zareo zany tompony teny farany amizay torohevitra ihany zany, taratarina ihany zany no omeko. Ho antsika indray satria misy manontany de ahoana moa zany ramoseko, za rehefa troisième année ve ety Ankatso, tsy médecine indray io fa ohatra communication, de ahoana zany rehefa tonga any. Valiteny mitovy, manorata amindry zareo foana de zareo mandanjalanja. Ato aminay de misy raha hianatra ato amin'ny Androzy University anao, ataoko ohatra foana moa zany ny atao aminay, tsy hoe manao ino ty anarany dokam-barotra ny atao aminay, ko raha manao koa moa zany sa manino tsisy tsiro koa le zany raha ohatra vitantsika ve moa ny andony saram-pianarana satria ny vatsim-pianarana ato voafetra ato amin'ny Androzy University ny vatsim-pianarana omeny anao zany dia $10,000 isan-taona, $10,000 isan-taona, nefa ny farany totalin'ny fandaniana ataonao ato mandritra ny taona anankiray de amin'ny 30,000. Zany hoe ianao zany mbola mandoa ny andro tokony fa ny apatelony zany no alohan'ny zareo zany. Fa raha ny ato aminay zany de misy isana crédit saika zay daholo ny anjerimanontolo rehetra aty, misy isana crédit ekeny raha afindra. De tsy maintsy mamita ianao zany lazainy hoe tsy maintsy mamita ianao farafahakeliny ohatra hoe 900 crédit avy ato zay vao afaka mitondra ny anaran'ny diplômato. Misy an'izany izy io, fa tsy hoe tarehy troisième année de tonga de troisième année automatique, tsy ohatran'izay zany, ka misy an'ireny le isana crédit farany ambany reny. Sosokevitra manoratra mivantana any aminjareo. Misy resaka ihany koa zany eo hoe tena sahirana be zay mameno an'le fangatahana. Io zany le tantara be ho antsika io, ary io tena manahirana satria le mpianatra zany sahirana amin'ny teny anglisy na koa tsy manana internet. Inona zany no atao? Ka ho ahy zany na de tiana aza ny hanampy de mihoatra ny azoko atao zany zay le fanontaniana zay, satria ny ilainao zany de olona mahay teny anglisy hitarika anao hameno le fangatahana. Zay zany ny ilainao. Isika nefany hatram'izao de tsy mbola mihitsy manana olona anao an'izany maimaim-poana hoe izy no hameno ny fangatahana amin'ny anaranao satria mila fotoana zany. Hatram'izao aloha zany de ny manao programa no vita maimaim-poana ity iny zany de efa safidy moa ny aza an'iny fandraisana anjara fampandrosoana ny tanora namana zany zanatsika. Raha ohatra ianao kosa hoe ianao hoe za rangahy tsy maninona fa karamaina avona ny efa vola am'le fotoanan'le olona zay mameno an'le fangatahana, tsy mila olona ianao zany nitarika anao, de mandefa sahy mialaka amiko de ampifandraisiko amin'olona mety mahavita an'izany zany ianao. Mety mahavita hitarika anao hameno an'le fangatahana. Tsy hoe hitarika anao mba hahazo vatsim-pianarana, samy hafa zany fa hameno an'le fangatahana. Ny fahazoana vatsim-pianarana na ny tsy fahazoana vatsim-pianarana dia fanapahan-kevitry ilay anjerimanontolo irery ihany. Tsisy olona afaka hampanantena anao hoe mahazo ianao satria tsy izy manome an'iny. Ilay anjerimanontolo ihany no afaka mampanantena an'izay. Azavaiko tsara zay sao de misy misoloky any ary za efa naheno tantara ihany resaka hoe misy olona mampiasa an'ity fandaharana ity arahany fandaharana ato de ataony fitadiavam-bola de any izy any zany mitady vola any. Misy olona koa miketrika de akany vola zany le mpianatra.
zahay amin'ny ny asa ao Madagasikara, hetsika ny asa ao Madagasikara tsy manao an'izany zaika. Zay tsy afaka manome antoka mihitsy ahazo ianao, tsy azonay atao izany satria tsy avy aty aminay ny vola. Raha ohatra indray moa nareo hianatra atao amin'ny Androzy University amin'ny lalam-piofanana fampandrosoana dia miresaka amiko. Zahay indray dia manome toky fa afaka ny mahazo ianareo. Fa tsy mpianarana ato moa izany, atsasaky ny saram-pianarana no omenay ianareo dia mitady asa ohatra ny mpianatra rehetra ianareo, andoavanareo ny atsasany rehefa tonga aty. Ka tiako tenenina zany, raha tsy voafehinao ny teny anglisy, raha sahirana ianao mampiasa aterineto, sahirana be ianao hameno ny fangatahana. Tsisy azoko atao hanampiana anao zany amin'izay fotoana izay, tena miala tsiny miala fondro. Misy fotoana koa tsy maintsy ilazana hoe zao ny azo atao na zao ny tsy azo atao, fa raha tsy manao an'izay dia manjary balao azy fotsiny dia haintsika ny tohiny. Be izay nolazaina atao zay fa hatramin'izao toa tsy hita be niany le fandehan'le raha. Ka tsika tsy te hanao zavatra ohatran'izany zany. Dia ny vahaolana zany mitady olona mahay teny anglisy afaka hitarika anao. Raha ohatra indray zany zany hoe za rangahy tena tsy manana olona, tsy mahita olona, dia ny atao indray manorata mivantana any amin'ny zareo any amin'ny es@oiniona.edu. Andray nareo manoratra hoe sahirana amin'ity lafiny iray ity, inona no azonareo hanampiana. Andray zany nareo no manoratra manontany an'izay maka an'izay torohevitra izay. Zay dia samihafa ny fomba fisoratana anarana, ny idirana raha angataka raha ohatra ka olona mbola vao hanao lisansa sy ny olona vao hanao sy hanao maîtrise. Dia adresy samihafa zany no anoratana amin'io zany. Afaka manoratra amin'ny adresy mailaka es@oiniona university nareo, afaka azonareo atao zay. Fa azonareo atao koa adresy hafa, dia io moa tonga dia apetratsika ao amin'ny inona moa izy ity, ao amin'ilay Facebook-tsika ao ilay adresy io, alefako ao aminareo ao hoe raha lisansa dia tiany anoratana, raha maîtrise doctorat tiany anoratana, na alefaso mivantana amin'ity adresy rehetra anankiray ity ny fangatahanao, fanontanianao, dia any zany zareo manampy anao zany. Any zareo no manampy anao. Eto indray zany misy fanontaniana amin'ny resaka naoty. Miova maromaro be no maromaro zany nanontany an'io. Naoty hoe firy zany ny équivalence ny naoty, satria asaindry zareo mameno an'ilay amin'ny fangatahanao zany misy ametrahanao hoe firy ny naotinao. Dia ny équivalence ny naoty io tsotsotra ihany ny azo hitadiavana an'io ao amin'ny izy tonga dia efa jerenao amin'ny Google anie le izy. Azo jerenao ao amin'ny Google, fa misy toerana manokana mpanao an'io, dia zay no mahatsara azy hoe mahatsara azy manoratra mivantana ny amin'ilay anjerimanontolo. Manoratra mivantana amin'ilay anjerimanontolo satria zareo afaka tonga dia manome torohevitra anao hoe ity zany ny équivalence. Tsara zany mahalala an'izay zany hoe ity zany ny équivalence ny naoty zany. Raha ohatra zany mandray naoty ianareo, raha afaka mandray taratasy ianareo zany mandray naoty kely eo, dia raha ny naotinareo zany 18 hatramin'ny 20 dia A+ zany zay. Letter grade numérique letter grade zany ny fiantson'ny zareo an'izay, fa andao hoe ataontsika naoty tsy letter letter grade. Azafady kely tena lazaiko hoe tsy manana fotoana na anomanana dia avy hatrany sady manao an'ilay fandarana zany no miresaka aminareo. Letter grade daholo reto, tsy misy 15/20. Numerical grade zany ny ilaintsika, fa zay nareo inona daholo ny tenenin'ilay rangahy ty, letter numérique. Zao nanaovantsika azy ary ho amin'ny androany aloha mba tsy hampitarazoka antsika satria za koa mbola maika handeha, fa azafady indrindra re olona, azafady aminareo. Zao zany ny fandehany, ataontsika le lettre zany satria maty misy naoty amin'ny litera dia misy naoty koa amin'ny isa. Raha ohatra zany ny naotinao ka raha ohatra ny naotinao ka 15 hatramin'ny 20 dia azafady aloha, azafady kely, azafady mamerina kely fa azafady
aleo zany le note satria le litera io zany litera io le letter grade io letter grade moa fiatsanjareo azy amin'ny literany anazy naovanjareo anazy fa tsy isa. Any amintsika manko anao 15/20 18/20 sotr'izany nindreo tonga de A B C D A zany farany note tsara indrindra de aleo zany manoratra mivantana amin'le anjery manontolo hoe ity noteko amin'ny rafitra frantsay inona ny letter grade n'izay fa raha ohatra zany nareo tsy tianao an'izay indray de omeko anareo le équivalence de ity zany antsoahana avy amin'ny anjery manontolo anankiray ao Minnesota amin'ny ray fanjakana amin'io le anjery manontolo io ihany zany. Mareko aloha fa any Minnesota be dia be ny olona miteny frantsay ihany be dia be lazaiko tsy hoe atapitrizay fa misy fikambanana alliance française ihany ka raha manimanina ny Reny Malala Reny Malala an'izay malala zany mamana ihany malala anay fa tsy la frantsa zany de afaka miditra mikambanao anao de anao zany miteny farany tsy haiko de zao raha 15/20/20 notenao de tonga de A ny antsoinjareo an'izay letter grade A de raha 14,5 hatramin'ny 14,99 dia A minus A moins de raha ohatra indray zany ka 14 hatramin'ny 14,49,49 de B plus de raha ohatra indray zany ka 13,5 hatramin'ny 13,99,99 de B de io matetika no andraisana olona manao maîtrise io B io 13,5 hatramin'ny 13,99 io note B io 13,5 ny note amin'ny lisansa zany io matetika no andraisana olona manao maîtrise latsakio tsy hoe tsy voaray indrindra fa raha mitady vatsim-pianarana latsakio tsy hoe tsy voaray fa ny vatsim-pianarana mety tsy azo ianao na kely ny azonao raha fa zao nefany azadiny le lazaiko hoe profil foana ny jerena ka raha kely aza ny notenao ambany aza atao olana zany atao foana mitadiava foana atao foana fangatahana atao fangatahana ka misy koa ny mazy miracle mon ami ozy le misy le pasteur miracle mon ami ozy ka tsy tany amin'ny fifidianana tsy naomby le miracle zafady de jereo raha ohatra zany ka 13,5 hatramin'ny 13,99 de B raha ohatra indray zany ka 13 hatramin'ny 13,49 de B minus B moins 13 hatramin'ny 13,49 B moins de raha ohatra indray zany ka 12,0 hatramin'ny 12,99 de C plus fa ambany be zany ambany be zany de aveo C plus de 11,5 hatramin'ny 11,99 C mety handray ihany zareo raha olona hanao lisansa ka C ny notiny any amin'ny bac fa izany efa raha miteny an'izany anareo zay hoy anareo ahoana zany le 10 zany D zany note farany ambany ety zany D failing grade ny filazandreo zany tsy afaka ny dikan'izany fa io aza atao mahakivy profil io mety D ny notenao zany hoe 10/20 moyenne azonao tamin'ny bac atao foana fangatahana satria any amin'ny CV anao manarina tantara amin'ny fiainanao ny zavatra tsara nataonao amin'ny fiarahamonina ny fahazotoanao manampy olona sisy any amin'ny lettre de motivation anao manoratra tsara hoe zao ny fikasana ataoko ny olona any mahalala koa raha mpampianarina tsy mitovy ny olona koa mahalala fa eo ny fahantrahana misy fiantraikany amin'ny fahafahana mianatra ny olona koa mahalala fa eo le fahasairanana de misy fiantraikany amin'ny fotoana any amin'le resaka fandresen-dahatra zany no anarenana an'ireny note tsy de tsara loatra ireny ka azonareo atao zany mampiasa an'le équivalence amin'ny Google io zany ho ataontsika ao amin'ny Facebook avy de ho apetraka ao azonareo atao référence to de ampidirao amin'le fangatahana antaniny iny na azonareo atao manoratra mivantana any amin'le anjery manontolo hoe tia noteko de ahoana tsara ma ny ampidirako anazy ity ao amin'ilay fangatahana misy koa zany mametraka fantahina ty hoe raha ohatra moa zany raha miseka tsy mahazo vatsim-pianarana mihitsy hoe zany de tsy mahazo mandeha le izy tsy hoe tsy mahazo mandeha ka ianao ane raha manana vola ianao de mahafaka mandeha ka rehefa manana proof fotsiny ianao milaza fa manana an'le vola entina anefana an'le saram-pianarana de milamina ianao zay proof zay fotsiny ilainao io mety volanao manokana io avy any amin'ny volanao ray aman-dreninao na misy manome vola ianao misy mpiantoka anao fa manana proof anao milaza fa manana an'le vola manana proof zany hitan-jareo le proof fa nananao vola ino no asehonao andry zareo rehefa mahita an'iny zareo zany de hoe
raisina ianao dia afaka mandeha zany ianao zay. Zay angamba zao no vita androany misy fanontaniana anankiray zay resaka hafa mihitsy izaho moa teny hoe hovaliana fa tsy voavaly intsony fa mila mandeha aloha androany fa tena enjana be ty coronavirus ty be dia be ny fiovana ato am-piasana. Dia efa anampin'izay koa ny zanako koa fa miandry fa ny zanako koa miandry lalao. Io zavatra atao isan'andro mba miandry ao ry zalahy zay lalao. Omaly zao zay nanao Xbox atao tena resy aho nataon'le zanako fito sy roa resy nangaina mihitsy. Nanao matitra faharoa indray zany aloha mba hanao matitra faharoa tsika dada sao mampalahelo anao mbola resy 2-0 ndraika koa. Le nareo mety hiteny inona koa ny tantaran'le rangahy ty an'izany. Ka mitantara satria le fiainana mihitsy zany misy ny adidy dia za koa zany anatin'ity mitantara koa mba mampatsiahy ihany koa antsika ray aman-dreny ny andraikitsika amin'ny zanantsika. Tsy hoe mpampianatra, tsy hoe ray aman-dreny mpatanteraka, tsy izay tsy hany tsy sanatry ny fahavaratan'ny lehilahy, tsy hoe ay koa misy olo tanteraka zao fa manao zay azonao atao ary ilaina amin'ny manokana fotoana miaraka amin'ny zanaka. Ka zay aloha zany ny androany mahafinaritra manao an'ilay fandarana tiana ny anampy fa ny andraikitra koa tsy maintsy tanterahana ka dia mankasitraka sy mankatelina vita soasoa ny androany fohifohy kely fa dia zay no azo atao samy tain'Andriamanitra antsika mianakavy mankasitraka tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy sorantsika koa moa Andriamanitra nanome ny aina sy ny fahafahana manao an'ity fandarana ity mirary soa mba ho salama aby tsika mianakavy. Tsy ho tratra n'ity aretin-draha be ity fa raha izy ato mety aminay aloha mbola tsy misy fa ny fiarovan-tena zao no tena atao enjana be dia irariana isika rehetra samy ho voaro hitandrina arak'izay tratra re tompoko sasao foana ny tanana sasao foana ny tanana engany ety le jirama mba hisy rano madio dia le fanjakana koa mba hanamboatra an'izany engany zareo moa milaza fehefavonona ka dia irariana mba tena vonona tokoa amin'ny fiarovana antsika malagasy. Samy tain'Andriamanitra samy ela velona mandrapitafa rampitsondray mirary soa tompoko. Misaotra ny teknisianina sy ny AZ Radio Television amin'ny fampitana ny hafatra maimaimpoana ho antsika rehetra. Mankasitraka sy mankatelina, samby tsara, samy tain'Andriamanitra.